Misorany amin'ny masoandro, misorany amin'ny rivotra, misorany amin'ny tombonan, izay menanao androany. Navana tao anatin'ny maro ianao. Mbola nomena tompony andre tenin'Andriamanitra. Mbola nomena tompony ideran'Andriamanitra androany. Araroty androany ity. Palalaon'ny sitraponao indray izahay androany. Ka ny fanahy masina anao indray amin'ny tanana ny zavatra rehetra. Resy ny devolo, resy ny fanany fakivina, fanany fisalasala. Iloza rehetra potika sy rava amin'ny anara-mahery Jesosy velona avy any Nazareta. Misaotra tompo makasitraka anao, manahitra teo anao ileriany. Rifanahy masino sitrakai, rifa antongavanao eto amina, ray ny famindrapo sy fahasoavana, ray sina eto amina, ito povoni fanate uasu eriva rifana masino sija ifa. Amen. Makatoelana antsika rehetra. Iarapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga soa eto amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Dia makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra Paster Isaia Mivady manome anjara hatranatrany amin'ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra. Makasitraka ihany koa amin'ny pilipitra tsara tarehibe. Herinandro tsy taty dia hitako hoe tena miova be mihitsy. Miasa ny rahalahy, miasa ny anabavy manoana, dia miasa ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra. Izay dia mivavaka ho anareo rehetra na dia tsy tonga ty aza fotoana andavanandro. Eo anatrehan'ny Tompo, ny Tompo vavolombelona fa manokana vavaka isanandro ho an'ny asan'Andriamanitra eto, ho an'ny mpandrafitra rehetra, ho an'ny Paster Isaia Mianakavy. Dia voatonona eo anatrehan'ny Tompo hoe jereo izy ireo Jesosy. Dia tena faly be aho amin'ity pilipitra avo be ty, na dia tsy mbola vita karo aza, ohatra ny hitako afinaritra amin'ny noelitsika eto. Dia renan'ny Tompo. Dia miaraba ihany koa ireo zay manaraka ity fandarana ity. Tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany ampita-dranomasina firenena maro dia maro manaraka ny fandarana eto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy talata velona. Dia makasitraka ny Tompo. Aleloia. Tonga fotoana zay ahafahantsika mifantoka tanteraka amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra isika androany. Tadidiko tamin'ny alady anankiray dia ny teny ateto hoe hotohizako amin'ny manaraka ity lohahevitra ity satria tsy tapitra hatramin'ny farany. Dia androany dia tiako hotohizana ny lohahevitra anankiray mikasika ny atao hoe ny fampitomboan'Andriamanitra. Nisy zavatra anankiroa efa noraisintsika teto, dia raha velan'ny fotoana dia iresaka zavatra anankiroa indray aho androany. Ndaofakitsika Petera faharoa. Petera faharoa 3:20. Petera voalohany toko faharoa 2:20.
Korintianina voalohany toko fahatelo andiny fahenina fahafito. Jaoba valo andiny fahafito. Isaia enimpolo roa amby roapolo. Ireo andiny vitsivitsy ireo no entina amintsika androany. Petera faharoa telo valo amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy fa mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an Jesosy Kristy tompontsika, tompo sy mpamonjy ho azany ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Petera voalohany toko faharoa andininy faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy fa tahaka ny zaza kely voateraka dia maniry ronono mpanahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany. Korintianina voalohany toko fahatelo andininy fahenina andininy fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy izaho mamboly, Apolosy nandena, fa Andriamanitra no nampitombo. Ka dia tsy nitsinona izay mamboly na izay mandena, fa Andriamanitra izay mampitombo noho izy. Jaoba toko fahavalo andininy fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy fa na dia kely aza ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Isaia enimpolo andininy roa amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy ny kely ho tonga arivo, ny malemy ho tonga firenena mahery. Izaho Jehova no hanafaingana izany amin'ny fotoany. Alleluia. Jesosy Kristy dia niresaka ny amin'ny fampitomboana. Petera dia niresaka ny amin'ny fampitomboana. Paoly dia niresaka ny amin'ny fampitomboana. Dia ho zaho hoe azagaga fa pastera Isaia koa dia efa niresaka momba ny fampitomboana teto. Dia toisako izany fanambarana izany androany pastera honore ihany koa dia hiresaka ny amin'ny fampitomboana androany. Misy zavatra anankiroa izay fanresako teto ihany fa mamerina kely aho. Ilaina hitombontsika amin'ity taona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Voalohany, tena ilaina mitombo amin'ny fomban'Andriamanitra isika. Faharoa, ilaina mitombo amin'ny fahefana isika. Ireo zavatra anankiroa ireo hoezako fitinina ho resana aminao amin'ity tapany maraina ity. Ry havana, Jesosy dia miteny Matthieu valo amby roapolo andininy izay fanoresana teto. O Jesosy, indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fatapiran'izao tontolo izao. Tena ilaina ny hitombonao amin'ny atao hoe fomban'Andriamanitra. Tena zava-dehibe izany hoe olona iray, vehivavy iray, lehilahy iray izay matsapa ny fomban'Andriamanitra azy. Zakana toko fahavalo andininy telo amby roapolo. Fanomena teto. Isy olona folo avy amin'ny firenena samihafa
Iazona ny sisiny nambany jiosy ray. Ary izy ireo dia teny manao hoe andeha anaraka anao izahay satria fantatray fa momba anareo Jehova. Ny fomban'Andriamanitra dia fototry ny fifoazam-panahy. Anaraka anareo izahay satria fantatray momba anareo Jehova. Olona iray misy olona 10 anaraka azy. Dia eritreretintsika frère sœur raha tsika reto zany samy mitondra olona 10. Oh, feno ty fiangonana ty. Ny fomban'Andriamanitra io no fototry voalohany ny fifoazam-panahy. Faharoa, ny fomban'Andriamanitra no mahatonga asy anao olom-bavotsy tsy ho resy mihitsy na amin'inona na amin'inona. Rehefa mahita antsika amin'ny Baiboly, testamenta taloha, testamenta vaovao, ireo olona tsy resy tamin'ny ady, ireo olona tsy resy tamin'ny zavatra rehetra, tao ambadiky n'izany dia no fomban'Andriamanitra azy. Koa mafaly andro any no miteny aminao fa rehefa ao aminao ny fomban'Andriamanitra tsy ho resy mihitsy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina 4:3 efa noraisintsika teto, Paoly miteny manao hoe raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atolotra antsika. Tsy resy mihitsy ianao raha Andriamanitra momba anao. Jeremia 1:7-10 hiady aminao ireny fa tsy aleo anao satria momba anao aho hoy Jehova Andriamanitra. Salamo 4:7 ary amin'izany dia hiamboanao ny fahavalonao. Zao no fantatro momba Jehova. Ny fahavalonao miamboanao, dikany miamboanao tena resy tanteraka mihitsy. Ny fomban'Andriamanitra mahatonga anao tsy ho resy mihitsy. Deutéronomie 4:7 lalana iray no nanatonana anao, lalana fito nandosirany miala eo anatrenao. Tena fandresena mihezinezina, tena mitady lalana mihitsy, mitady lalana mihitsy, ny aretina mitady lalana, ny olona mitady lalana ivana, devoly mitady lalana ivana. Satria misy lehilahy sy vehivavy manana ny fomban'Andriamanitra. Josué 1:5 Baiboly miteny taka nombako ny Mosesy nombako anao, tsy andao anao ao na foy anao, tsisy olona jana eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Tsy resy mihitsy anao rehefa momba anao Andriamanitra. Salamo 7:20-4 efa nahita Davida mpanompoky venao hoy Andriamanitra, ny dililoko masina na ny sorako azy ary ny tanako nomba azy. Eritreretinao moa zany hoe olona omban'ny tanan'Andriamanitra zany tena tsy resy zany. Samuel 1:7, 7:30, zany natonga ny Davida nandresany Goliata. Enjana ane raha nifaneritra tamin'ny Goliata Davida tao anatin'ny ray andro karazana tahotra anankitelo no entina tanoloan'ny Davida. Voalohany reta-po taminy zokiny Lamato no nidominan'ny Davida. Inona nataonao anty Ozisy? Anao inona ty anao? Aiza nametranao nonjy ny kiaky? Any tokony toerana misy anao fa tsy aty. Aninona ty anao? Zay ara-zokinao, ofisier tsy masamiady amin'io. Fampiororona, fampitahorana. Eo Davida manao hoe tonga eto aka maninona moa zao? No resen'i Davida le tahotra. Dia noentina teo amin'ny mpanjaka izy. Teo ny mpanjaka
Tomina azy anaka tsy ohatra anao zao ny tokony hiady amin'io lehilahy io. Fampirorona nge zany. Ianao ve afaka mba milaza ny traikefanao? Inona zao ny zavatra efa mba risinao? Dia ho tafita, efa naresy lio anao, efa naresy berao. Taka nataoko tamin'iray ho ataoko amin'ny Goliath. No resin'i Davida tahotra. Rehefa nifanehitra tamin'ny Goliath Davida, dia ho Goliath, omeko ny biby ny fatinao androany. Tonga dia fahafatesana ny resady. Tominina n'izany. Fa Davida tenenin'Andriamanitra, nahitany Davida mpanompoka ao. Halleluja, 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 halleluja. Ny tanako nomba azy. Dia ho Davida tamin'ny Goliath, ianao manatonao amin'ny lefina sy lefipoy. Za manatona anao amin'ny anara Jehova Andriamanitry n'Israely, izay faniekenao anio ny loran'i Jehova anao ampelatanako, tapahako ny lohanao androany. Tena zay tokony nisy. Tsy azo resena ny olona manana ny fomban'Andriamanitra. Misy ny ato fampandresy anao, misy ny olona fampandresy anao, misy ny fizantoetra fampandresy anao. Sarotra ny lalana fa vehivavy mandresy, lehilahy mandresy anao. Mila mitombo amin'ny fomban'Andriamanitra isika. Mpitsara toko fahenina, 2:20 hatramin'ny 4:20. Zao ny fombaran'ny Baiboly manao hoe, Jehova momba anao ry lehilahy mahery. Ny fomban'Andriamanitra misy hery ao anatin'ny olona omban'Andriamanitra. Rehefa ao anatinao ny fomban'Andriamanitra, misy hery miaraka aminao sœurs sy frères. Alléluia. Luka toko 4:4-4. Jesosy dia nandeha tamin'ny hery. Satria Andriamanitra tao aminy. Asan'ny apôstôly 10:telopolo, ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, soren'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery. Nandeha nanasitana zay rehetra nampahoriny devolo satria Andriamanitra nomba azy. Misy hery ao anatinao rehefa momba anao Andriamanitra. Isaia 7:7, mandeha malakilaky tsika. 2:2, 2:5 sy ny 5. Hoy Andriamanitra, na dia mandeha mamaky afo aza ianao, ombanao ao. Zany dia midika fa na inona no andalovanao, na andalo rano be anao, na andalo afo ianao, na andalo fizantoetra ianao, na andalo fanenjena ianao, na andalo ady ianao, na andalo fahoriana ianao, dia ho tafavoaka foana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho rendrika ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria hoy Andriamanitra, na mandeha mamaky ny afo, rano aza anao, ombanao ao, tsy hanafitranao izany. Dikan'izany ho tafavoaka ianao. Hoy aho hoe ho tafavoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 1:9 hatramin'ny 4:20. Hoy Andriamanitra, izany hitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako. Rehefa momba anao Andriamanitra, amin'ny tanan'Andriamanitra mihitsy no mitantana anao amin'izay rehetra alianao rehetra. Genesis 7:1-20. Lota mianakavy, anjeliny nandray ny tanany, dia anjeliny mitantana azy. Halleluja, 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 halleluja. Anjely mitantana azy. Fa le hafa misy vehivavy sy lehilahy maro ho tantanan'Andriamanitra oriny ty toroteniko ity. Satria ianao dia hitombo amin'ny fomban'Andriamanitra androany. Na dia mandalo ady azy ianao, taka an'ilay mpivahiny. Natahotra izy rehefa teo anoloany ady faran'izay mafy, hiditra amin'ny lalana tsy mbola nalehany. Dia hozy izy tamin'Andriamanitra hoe, Jesosy eo, matahotra aho. Nirosy ilay mpivahiny, gaga izy fa tsy hitandray le dia tongotra.
tompo vao maika matahotra aho dia ho Jesosy anaka aza matahotra fantatro fa tsy ho vitanao ty lalana ity dia no babeko ianao no totroka ianao tsy hitanao tsy ny dia tongotra fa ny babeko ianao. Oh, halleluja! Ombanao anay Andriamanitra, ombanao anay Andriamanitra, ombanao anay Andriamanitra. Ka raha reraka anao dia ho totrony, ho babeny, hiara-mandeha aminao izy. Dia ho tatanana anao, ho tatanana anao, ho tatanana anao, ho tatanana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mitombo amin'ny fomban'Andriamanitra. Genesis 4:20. Rehefa ao aminao ny fomban'Andriamanitra, izany no manambina anao amin'ny lalana rehetra alehanao. Tsy mifidy toerana, tsy mifidy tsena. Tsisy hoe rehefa tsena ohatran'izao mahafaty be aho. Non, tsy mifidy toerana, tsy mifidy tsena. Rehefa aminao ny fomban'Andriamanitra dia ambinina anao, ambinina tahaka ny Josefa, ambinina tahaka ny Daniela, ambinina amin'izay rehetra alehanao rehetra. Genesis 4:20. Ny fomban'Andriamanitra mahatonga an'Andriamanitra hiaro anao amin'izay rehetra alehanao rehetra. Firin'ny olona maniry ny fiarovan'Andriamanitra tonga eto androany. Izaho aloha dia tena maniry an'izany. Halleluja! Salama 4:7. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay rehetra matahotra azy ka mamonjy azy. Mahatonga an'Andriamanitra tena hiaranao tanteraka any amin'izay rehetra alehanao. Rehefa tonga ilay dahalo tamin'ilay tanàna nisy an'ilay frera, nienjena mafy reto ankonana reto. Ry zareo no Jesosy mamonjy tamin'ilay tanàna. Mafy ny fanenjena, mafy ny vafa, tity latsalatsa nataony jentilisa taminy. Tamin'io alina io nanafika amin'ny tanàna izay nisy azy ireo nydalo. Ny olona omban'Andriamanitra manana fiarovana hafa kely. Navoaka ny dalo avokoa ny ombin'olona rehetra tao amin'ny tanàna. Fa ny ombin'ilay frera tao anatin'ny vala. Vao hitan'ilay frera, fa hiditra ilay dalo, dia nanomboka niantso ny ran'i Jesosy izy. Mahery ny ran'i Jesosy, mahery ny ran'i Jesosy, mahery ny ran'i Jesosy. Dia hozy ilay dalo, ndao tsika andeha vato ilay mahery. Ny ombin'ireo Jesosy mamonjy ireo ihany, tsy voakitika. Afaka mandre amenna mafia amin'izany ve azafady? Wow! Very ny omby rehetra, tatsimo, avaratra, atsinana, andrefa. Fa ny Jesosy mamonjy tao ny fomban'Andriamanitra. Fomban'Andriamanitra mahatonga an'Andriamanitra hiaro, vehivavy voaro, lehilahy voaro, kristiana voaro, pastera voaro. Varovan'Andriamanitra ne anao sy ny ankonanao amin'ity volana février ity. Voalohan'ny volana février androany, tsodrananao izay. Varovan'Andriamanitra ne anao, varovan'Andriamanitra ne anao, varovan'Andriamanitra, varovan'Andriamanitra ny fidiram-bolanao, varovan'Andriamanitra ny fivelomanao, varovan'Andriamanitra ny tokantranonao, varovan'Andriamanitra ny te-pahasalamanao rehetra. Mitombo amin'ny fomban'Andriamanitra. Halleluja! Samuela 1:7, 9:10, 3:10, 4:10. Ny tanàna rehetra izay iazon'ny Filistina tamin'ny andron'ny Samuela noho ny fomban'Andriamanitra tafaverina indray teo am-pelantanan'ny Israely. Ino tsara azafanty. Tanàna rehetra lasan'ny Filistina noho ny fomban'Andriamanitra
dia naverin'Andriamanitra tamin'Israely. Ny fomban'Andriamanitra anao androany mahatonga an'Andriamanitra merina zay zavatra rehetra nangalariny devoly tany aminao rehetra. Nety nisy fotoana maty antoka anao tamin'ny tsenanao, hitraketraky ny devoly. Androany amin'ny teny aminao ho averin'Andriamanitra amin'ny laony ny volanao very rehetra. Ho averin'Andriamanitra aminao zay very, telefônina very, bisikileta very, moto very, tany very, tsaika vady very lasan'ny olona, ny zanakao maty, zay very rehetra ho averin'Andriamanitra aminao zany. Raha ho aminao ny fomban'Andriamanitra ho averina izany. Vavaka ho an'ity vehivavy anankiray nisy devoly 50 zay. Ty vehivavy ity dia tena nampahoriny devoly taona maro. Nisy zanaka tao amin'ity vehivavy ity fa isaky ny miteraka ho vany devoly ra io nonony io ary maty foana, maty foana. Omby asa 20 nitetesiny. Isaka ny omby asa dia mitaky omby ray. Tsy vita io raha tsy omby ray. Omby 20 no lan'izy vady tany amin'omby asa. Nde mandeha tarin'Andriamanitra hitory filazantsara tamin'io tanàna io zay. Zay tsy mahafantatra na inona fa misy olona ao mila an'i Jesosy. Dia nanomboka tonga tanam-piangonana izy ireo navoaka ny devoly. Tsy mora zany namoaka devoly ihany 50. Misy fotoana io vehivavy torana manomboka maraina amin'ny 7 maraina mandra-patongany amin'ny 4 arivo. Za mbola tsy nahita ohatr'izany. Tangoronan'ny olona amin'ny tanàna, maty io, maty io, maty io. Tena maty io. Mandeha amin'ny 7, amin'ny 7, amin'ny 10, amin'ny 12, amin'ny 2, amin'ny 3, amin'ny 3, amin'ny 4. Sokatra ny masina, velona izy. Dia nivoaka ny devoly 50. Voavonjy izy. Dia nanomboka niasa tao amin'ny kipony ray Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia. Dia nomen'Andriamanitra zanaka izy. Alleluia. Nanan-janaka izy. Ary mitahin'Andriamanitra ny fivelomana. Omby 20 lasa n'omby asy naverin'Andriamanitra taminy indray. Faly androany miteny aminao fa raha mitomba amin'ny fomban'Andriamanitra ianao, zay rehetra nangalary ny devoly ho averin'Andriamanitra aminao izany. Joba 2:7. Joba 2:7. Dony jerentsika 9:10, 9:20, 9:13. Joba koa nge nangalary ny devoly ny zanany fananany rehetra. Zao ny voasoratra. Joba 2:7. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jehova nampody ny fahampapony Joba raha nivavaka ho an'ny sakaizana izy. Ka dia nanome azy indro toraka zay nananany fahiny. 9:20. Ary Jehova nitany fiafarany Joba mihoatra noho ny voalohany. Ka nanana ondry amin'ny manosy 4,000 amby 2 alina. Rameva 9,000. Omby 2,000. Boriky vavy 1,000 izy. Nananjanaka 7 lahy sy vavy 3 izy. Naverin'Andriamanitra daholo. Zay rehetra raha nangalary ny devoly tamin'ny Joba. Ny ondry ny osiny nataon'Andriamanitra fady. Raha 7,000 taloha nataon'Andriamanitra 4,000 sy 2 alina. Fady. Hinjanjana. Ny zanany folo mianadahy maty. Nomen'Andriamanitra zanaka folo indray. Ary ny Joba ny tsara indrindra. Dia raina ny tompony amin'izany. Ny fomban'Andriamanitra anao androany, ny fitomboanao amin'ny fomban'Andriamanitra androany, mahatonga an'Andriamanitra merina amin'ny laony zay very rehetra. Samuel voalohany 7:10.
mahafinaritra be aty andiny ty andiny 7-20 Samuela 7:7 amin'ny agnaran'i Jesosy ary tsy nisy zavatra tsy azony veriko indray mandeha tsy nisy zavatra tsy azony na kely na lehibe na zazalahy na zazavavy na inona tamin'izay nobaboany reny zany rehetra izany dia azony Davida avoko tsy nisy zavatra tsy azony tamin'izay nobaboany fahavalo naverin'Andriamanitra zany izay tsy azonao tamin'ny taona 5:20 tsofina rano azonao amin'ity taona 4:20 ity iteraka amin'izay anao amin'ny anaran'i Jesosy azo tany amin'izay anao amin'ny anaran'i Jesosy azo fiara anao amin'ny anaran'i Jesosy tsompanofatrantsonanao amin'ny anaran'i Jesosy tahina ny fivelomanao tahina ny fidiram-bolanao tahina ny ara-pananao tsy nisy zavatra tsy azo amin'ny Davida oh alleluia Romana 5:10 amin'ny 7:20 Paoly miteny ho tahina amin'ny fitahina felon'ny Kristintsika rehefa ao anatintsika ny fomban'Andriamanitra ho tahina amin'ny fitahina felo manirianao androany mba ho aminao ny fomban'Andriamanitra pitsara 2:20 Jehova momba anao ry lehilahy mahery alleluia Genesis 9:20 7:20 Isaka dia mitenen'ny olona mpiarabelona taminy izy dia nivahiny tany amin'ny tanàna zay tsy azy dia ozy ireo olona ireo andaontsika anao fanekena amin'ny Isaka satria nomba azy Andriamanitra ho amin'ny lehilahy lehibe rehetra ny ny fomban'Andriamanitra ho amin'ny vehivavy lehibe rehetra ny ny fomban'Andriamanitra ho amin'ny tanora rehetra ny fomban'Andriamanitra ho amin'ny sekolalady rehetra ny fomban'Andriamanitra ho amin'ny pasteur evangelista sekulara baiboly mpitoroteny manerana ny Madagasikara ny fomban'Andriamanitra ho an'i Jesosy mamonjy manerana ny Madagasikara ny fomban'Andriamanitra dia ho tahin'Andriamanitra izay mandrety mitoroteniko ity amen mandeha ny oratsika faharoa ianao dia mila mitombo amin'ny fahefana dikan'izany mila mahery vaika kokoa ny fahefana anananao amin'ity taona 2026 ty amen ve zany azavady mila mahery vaika kokoa ny fahefanao za dia tena mivavaka mihitsy amin'ny alina maraina tompo ataovy mitombo amin'ny finoanao ataovy mitombo amin'ny fahasoavanao ataovy mitombo amin'ny fahefanao ataovy mitombo amin'ny fombanao aho tokony ahery vaika ny fahefana any anatinao any alleluia Matthieu 10 amin'ny 9 Jesosy niantso ny apôstôly Petera, Jaona, Jakoba, Andrea, Filipo nanome azy fahefana feno alleluia ny tsirairay avy tian'Andriamanitra hanana fahefana feno Matthieu 10:19 Marka 10:20 Jesosy dia nanome fahefana mba anasitramantsika ny marary rehetra Luka 10:7 Romana 9:20 o Jesosy Luka 10:7 efa nomeko fahefana anitsakitsaka nomainiko ny mena rana andresy ny rehetra anana ny fahavalo ianareo tsisy sampaninina anareo fahefana manolotra fanamaloto fahefana mandresy manitsaka amin'ny devoly mandresy ny hery rehetra Romana 9:20 Andriamanitra ny fiadanana ane anorotoran'ny Satana vaingana ho eo ambany ny tongotrareo zany fahefana izany omeny Jesosy atsika androany
namoaka devoly zay ndray mandeha sambako nahita karazana devoly tamin'ity ty rahalanty izy moa zany mbola jentilisa tsy Jesosy mamonjy izy mpivarotra vato soreny volamena zay no asany dia zao namisaviny olona tamin'ny devoly izy tena angidihity mitena rehetra manontolo manomboka mitampin-tokantrano falade mangidihity vadika tala amin'izay izy nanary lamba riavana ny ray aman-dreny dia nakaomby asa faran'izay enjany indrindra tamin'ny tanàna io mba hitsapona azy eritreretinao consultation fotsiny nataony omby asa 2 millions enjany zany tsy mbola manasitrana izy fa mbola mitsapa fotsiny 2 millions satria izy no omby asa enjana indrindra dia io rangahy io nandositra tany amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy nefa itsipiny dia zao ny teneny ivavahanareo aho alleluia nietsika amin'izay ny devoly tamin'ity hariva ity izay namoaka ny devoly ny eto nanambaraka aminao ianao mila fahefana alleluia devoly be dia be ny tao aminy navoaka ny voalohany navoaka ny faharoa navoaka ny fahatelo dia izao miteneny farany zany tena enjana indrindra amin'ny devoly izy zany tena enjana indrindra raha tianao fantatra zay mio mamoaka an'ilay devoly reny navoaka anareo reny ozy zanany zafikely ny devoly osa fa zaho tena devoly enjana indrindra mahita anareo androany ozy ahoana tsara hoa mahita anareo androany hay riko amin'izay ny heriko rehetrarehetra ty felatanako tiana emitrotra amin'izao nakabana sambory izy hoa mantsale frère samboriny io zany devoly enjana indrindra tao nomeko tefantsofony fara zay enjana indrindra eniko nangoso ohatran'izao mihitsy ty tanako ty sambory izy hoa mandoalika ty zakanao ty amin'ny anaran'i Jesosy voaka ny devoly fahefana devoly mivoaka tamin'ny alalan'ny temany zany olona zany voavonjy dia lasa pasteran'i Jesosy mamonjy mitondra na faritra fianaratso dia zao ny resany ana taona vitsivitsy zay pastera ozy kakao fa zaho izy rehefa mamoaka devoly amin'izao manome tefantsofiny ohatranaoko dia o za hoe nifindrana aminao zany le fahasoavana tsy anarany zany so dia anao koa na hoe zay nataon'ny pastera anao re zay devoly rehetra mine tefantsofiny mila fahefana ianao dia mandeha narary nify ho vadiko hitanao ny arety nify ianao rehefa marary nify na marary takan'inona azy tsy rarahin'olona ianao mirany mafonao nananao tsy malany voany zay ianao rehefa marary nify jereny olona fotsiny ianao dia ozy izy mantsy anahy za matory be fizy tena mitaraina amin'ilay nify dia zao ny teneniny radada za ve dia jereny fotsiny tsy mba vavanao aho nefiko efa marary ao ary hoa akipizary masonao ary nakipina amin'ny anaran'i Jesosy sitrana naretinify alleluia tamin'ny voalohany aloha saika mivadika aty fa maninao meno tefantsofiny aho vavaka no angataka ka zay le izy hoa marokatra varavara-pamijeny varavarana mpanasitana varavarana fitahina rehetra faombiazana rehetra fiadanana rehetra fandresena rehetra mandresiny lozy mandresiny oziny mamoaka anao amin'ny tanomaizina rehetra zay amatory amin'ny devoly anao mila nananao zany fahefana zany androany
Angamba mety misy olona tonga eto tena idiny devoly mihitsy ianao. Miezaka nivoaka anao fa tsy tafavoaka. Menatra ianao da ny amitrosan'olona aza. Menatra ianao na amin'ny zavatra mahazo anao. Te hivoaka ianao. Te hiala ianao fa tsy tafaly ianao. Tena hitanao hoe tena mihidy. Ohatra ny hitany masoko zany vehivavy zany, zany lehilahy zany. Tena mihidy. Fandroany amin'ny fahefana amin'ny anaran'i Jesosy no itenenako anao. Mivoaka amin'izay ianao. Afaka amin'izay ianao. Sitrana amin'izay ianao. Tahina amin'izay ianao. Mandresy amin'izay ianao. Zay tsy nety rehetra ho mety amin'izay. Iravona amin'izany rehetrarehetra tsy ny ravo. Alleluia, alleluia, alleluia. Mila mampiasa ny fahefanao ianao eo anoloan'ny asa amin'ny devoly. Mila mampiasa ny fahefanao ianao eo anoloan'ny aretina. Mila mampiasa ny fahefanao ianao eo anoloan'ny ady rehetra izay atrenao. Bokin'ny Jakoba 4:7. Zao no tenenin'ny Baiboly. Adifa maranao. Toero sisisy. Devoly. Toero. Manoera ny devoly. Petera 2:5. Manoera ny devoly. Dia andositra anareo. Alleluia. Dia isy tena fiantraikany any amin'ny ara-pananao voalohany. Dia isy fiantraikany any amin'ny tokantranonao. Any amin'ny fivelomanao. Tena isy fiantraikany amin'ny fandrarahana rehetra ataonao. Dia tena ovan'Andriamanitra tanteraka ianao. Jesosy tena nampiasa ny fahefany tamin'ny zavatra maro. Mateo 1:7. Diso fanantenana Jesosy raha tonga teo amin'ny hazo aviavy na natena hita voany fa tsy nahita. Nampiasany fahefany. Aza misy mihinana vo aminao tsony mandrakizay ozy. Tonga dia maina hatramin'ny fakany. Fahefanana izany. Fahefanana izany. Bokin'ny filazantsara Marka 4:7. Natoro Jesosy. Tonga ny tafiotra. Nampiasany fahaizany. Petera, Jaona, Jakoba fa tsy navita nininy. Nampiasa ny fahefany Jesosy. Tentsotra. Mangina. Mitsara. Tonsara. Ny andro. Ny lamina. Alleluia. Ireny karazana cyclone reny inga avy amin'ny devoly. Na ny forona tato na ny forona tary. Na tsy haiko taizany ny forona na tany Oseana Indiana na tsy haiko. Fianao mila mampiasa fahefana amin'ny rivo mahery. O Jesosy, mangina. Mitsara. Tensat. Alleluia. Luka 7:4. Tomany le vehivavy andeha andefina ny zanany. Oh, zanako lahy tokana tsy manana fotsy eo. Nilozanao ve anaka ao. Tena nitomany izy. Manana an'izy antsoinao ao. Tomany izy andeha andefina. Dia o Jesosy amin'ny 13:20. Raha vehivavy aza mitomany. Ajanona izy matsy mpitondra ny reto vatapaty. Nampiasa fahefana. Ry tovolahy ho aminao miarahana. Nampiasa fahefana. Niarina amin'izay izy. Domdominy le vatapaty. Alaina aloha ny parapensa. Sokafinareo. Za velona fa tsy maty aho. Alleluia. John 1:7. Raha teto ianao ozy Marta sy Maria tsy maty ny anadanay. Kanefa mino izay fa raha hivavaka hangataka amin'Andriamanitra ianao. Velomina indray ny anadanay. Dia o Jesosy saiza nandevenanareo azy ary. Le fasany mihitsy mila ilaiko. Aiza le cimetière. Aïe. Noentina tany Jesosy. Fampiasana fahefana. Dia ozy Marta. Mpampianatra efarana izay. Efatrano izay nafatesa. Raha amin'ny lalànany siantifika. Dia tena efa tapatapaka ny nera rehetra. Tsy misy fikorinana raha.
fa misy fahagagana tsy azon'ny siantifika azavaina dia izay vitan'i Jesosy Kristy irery. Jesosy nampiasa fahefana. Alleluia! Ry Lazarus, ho zao aminao, mivoaka ianao, mivoaka ianao, mivoay ianao. Nivoaka Lazarus. O frera Daoda mifatotra ohatran'izao dia nitsambikimbikina izy. Vao zaho, vao aho, frera vao aho. Androany tapitra amin'ity androany ity, ny fitazomany fasana anao, izay nampanaintena anao hatramin'izay, izay nampiasa ny sainao hatramin'izay, izay nampijaly anao, ny olana ve, famoiza-po ve, tao anatin'ny fasana. Androany, ho avoaka ianao, ho avoaka ianao, ho avoaka ianao, ho avoaka itanao androany. Tsisy afaka mihazona anao fampiasa fahefantsika androany. Mety ve azavady? Zao ny tenen'i Jesosy, Matteo 2:1-2 raha manana finoana kely, filoana kely, tahaka ny voatsinapy ianareo, dia hiteny amin'io tendrombohity manao hoe mianjera, mifindra ka mianjera any an-dranomasy. Tsisy anareo atao dia ho tonga aminareo zany. Itenanao androany, ampiasa fahefananao androany, tena fahefanao anao hoe findra amin'izay ianao, miala amin'izay ianao, tsy mahazo mangeja aho, tsy mahazo mampijala intsony. Teneniko ny fahefana, sitana amin'izay aho, miadana amin'izay aho, manam-pifaliana amin'izay aho, tsisy fatolana azo mangeja intsony. Ifindra zany karazana fanahy zany, hiala zany androany. Josoa 10:20. Oi Josoa, ry tendrombohitra, ry masoandro, mijanona, dia nijanona ny masoandro. Fahefanana izany. Olona mampiasa fahefana. Masoandro najanona. Fahefana izany. Mpanjaka 1:20 amin'ny 9:1. Oi ale manao hoe raha velona koa Jehova izay tsoroko. Sisy ranorana ilatsaka eto. Telo taona asian'ny-bola nomeny mihitsy le andro sy le ora sy le taona. Telo taona asian'ny-bola anao sy. Fahefana zany. Veziny. Telo taona asian'ny-bola na tsisy ranorana. Raha velona Jehova. Ampiasaony fahefana ao androany. Raha velona koa Jesosy izay vavako eto amin'ity talata velona ity. Tsy ho faty amin'ity taona ity fa ho velona ao. Tsy ho resy afa ho mpandresy. Ifanitrosa rehetra. Ahita fitia ao mason'Andriamanitra amin'izay aho. Ho tahin'Andriamanitra amin'izay ny fiainako. Tahin'Andriamanitra amin'ny tokantranoko. Tsy mahazo mifanena amin'ny oziny, tsy mahazo mifanena amin'ny loza aho, fa mifanena amin'ny fiadanana, mifanena amin'ny fifaliana, mifanena amin'ny herin'Andriamanitra, mifanena amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ampiasany fahefanao androany. Matteo 4:20. O Jesosy, nomena ny fahefana rehetra. Nomena ny fahefana rehetra. Apokalipsy 7:20, 4:20. Raha nahita azy aho, lavo ny akohoka tamin'ny tany. Lavo Jaona apôstôly. Fa izy nanendry aho ka niteny tamiko hoe tsangany ianao. Za izay mijoro eo anoloanao, za le velona. Efa maty aho. Fa iny velona mandrakizay. Fahefana, fa nalahity rehetra. Ety am-pelantanako. Mampiasa fahefana androany. Tany amin'ny hôpitaly pasteur Ramafidy Son David pasteur Manankara. Tadidiko tsara. Verina eto le mémoire. Avy nanao fivoriana PCP. Andeha hody any Manankara izareo. Ny fiara izay nitondra azy. Tomony. Fandona tamin'ny camion. Maty daholo ny ankamaroan'ny olona. Roa ihany izy tsy maty. Zanaka mpanan-karena anankiray sy pasteur Manankara. Nefa mbola maty ihany koa. Maty daholo zany tao. Noentina avy any amin'ny hélico avy any. Taty Antananarivo pasteur David. Tadidiko.
Nandeha namangy tany amin'ny hôpitaly zay. Tamin'ny famangina matetetika. Efa tafakatra andro maro tsy mahatsiaro teny izy. Za sy madamako pastera Jeannot Ambanja. Zao ny tenenin'ilay dokotera. Ohatra nanelingelina mihitsy aho. Pastera hoy izy. Ity oxygène ty mitazona ty pastera namanareo ty. Jery ainga ozy tsoako ty oxygène ty. Dia hitanareo inona zavatra niseho. Tsoany le oxygène. Tsipatsipaka ohatran'izao pastera. Efa tafakatra 18 jours angamba. Tsy mbola nisy ozy izy tamin'ny fitsaboana nataonay. Zany ny olona tsy mahatsaro tena. Raika amby 20 andro zany. Fa io pastera tsy velona. Raha velo ozy tena mahery ny Andriamanitra reo ozy. Zay ny teneny. Tena misy zavatra nitsondromina tatanatika. Dia ningafa an'ilay dokotera zay. Tsy fantatry ny pastera David zany raha tsy manaraka an'ity fandaharana ty. Dokotera afaka mivoaka avy ianao zafady. Pastera zay aloza anao ny asanay. Lasa izy. Zay dia naloalika. Zay sy pastera Jeannot namitra tanana tamin'ny lohany. Jesosy io velominy rahalanay. Velomy ty pastera ty. Jesosy io zany teny dokotera. Maneso anao sy ny herinao. Porofoy fambisy anao. Velomy izy. Vitany vavaka lasa zay. Tamin'ny fiverenany ta manaraka. Pastera David efa mipetraka mihinan-kanina anao tany. Raha velona io sy le dokotera. Tena misy Andriamanitra marina ny fiangonanareo. Za miteny aminao fa misy Andriamanitra. Misy Andriamanitra. Mila mampiasa fahefana. Tirala anankiray farany. Fête de mère ny andro. Anisan'ny zavatra tiany vadiny dia ny satroka. Dia nandeha anatsena izy andeha hividy satroka ataony cadeau fête de mère ho an'ny vadiny. Riavana. Teny andalana nefa izy nodomy ny fiara. Patitaka ny vola teny an-tanany. Tsy natsiaro teny izy. Dia noentina tany amin'ny urgence. Tamin'ny famelomana aina. Voaka tany amin'ny vavany. Ho fady aho. Ho fady aho. Fady aho. Izy mihitsy matsiaro teny fa mitelira. Tonga le pastera. Pastera manana iahy. Manana fahasoavana. Manana fahefana. Dia niaino ny feo. Zay nivoaka tamin'ny vavany. Dia hoe ho fady aho. Ho fady aho. Ho fady aho. Korina mitavany ranomaso. Dia le pastera nipitsipitsika satria reny ny olona reny onona. Na dia mikipy ranomasiny tsy matsiaro tena mandreny sofina. Azo tenena anao amin'ny sofina. Dia le pastera. Rahalahy. Aza miteny tsony anao. Fady aho. Fa tsy afaka manampy anao mihitsy aho. Ho fany tenao. Teneranao hoe velona aho. Velona aho. Velona aho. Velona aho. Tena nanomboka nivoaka feo malefaka. Velona aho. Velona aho. Nandohalika le pastera. Nivavaka sy namitra tanatany. Nidina tao amin'ny hôpitaly io Jesosy. Le manana fahefana feny. Nanasitra le loharanona retina. Ny vatana potipotika nidominy tomobily. Sotrany Jesosy teo eo. Zangana izy. Sitrana tanteraka. Androany tonga eto zany Jesosy feny fahefana zany. Ho velona anao androany. Ho sitrana anao androany. Vany olana anao androany. Tondra fifaliana sy fiatanana ambody anao. Ajanony eto ny setopo. Ajanony eto ny famosam-po. Ajanony eto ny ratra. Ajanony eto zay nampalahelo anao. Ampiasa fahefana tsika. Manasa ny pastera Isaia Ambandroso. Oh, halleluja. Dia anao zava-dehibe amin'ny fiainanao Andriamanitra androany. Inona re ty andro androany ity? Tiana atao hoe andro tsara. Volana tsara. Tsofilerana anao amin'ny fombiasa. Tsofilerana anao amin'ny fandresena.
Tsofinerananao amin'ny fitahiny. Tsofinerananao. Vehivavy omban'Andriamanitra. Lehilahy omban'Andriamanitra. Vehivavy manana fahefana. Lehilahy manana fahefana. Rehefa rehetra mba hitsangana ataontsika ilay izay nataon'ny omaly mbola ataony androany. Eto ilay tompon'ny fahefana rehetra. Lay nampitsahatra ny tafiotra sy ny ranomasina. Mino an'izany ve ianao? Misy zavatra mila atsahatra. Misy tafiotra diso fitsoka. Misy ranomasina diso fanonja. Noho izany hitsangantsika andra ilay fahefana rehetra nomeny Jesosy. Tiako mba mpiatra an'izany ianao androany. Tsisy mafimafin'izany hoe ao anatin'ny ika mafy, ao anatin'ny antso mafy, ao anatin'ny ira mafy dia misy hery mivoaka. Alleluia! Alleluia! Ataontsika fotsika rehetra izany tena faly aho tonga eto. Tena faly aho fa eto Jesosy amin'ny maraina ity. Tena faly aho mamiteny aho izy miteny aminao. Alleluia. Tatatoavo ny feonao ity taona ity taona hoanao. Taonanao ity taona ity. Zay mino atiako mba nanatra fiterana fankalazana. Ulanao androa tao ankalazasika erina ulatsy miova Jesosy. Miasa tsisy masakana. Eny ankizy rehetra oka tsisy hovarina itsika. Eto mpanjaka ny mpanjaka. Tonga mpanjaka amin'izao rehetra izao. Ranomasina manaiky anao. Hodidiantsika ny tafidrivotra. Misy rivotra diso mitsoka. Hodidiantsika ivy fitsoka ny fiainanao. Misy otsa. Oatsahatra amin'ny anaran'i Jesosy. Sainao tanao maly. Alleluia. Mila mijoro ianao androany. Mila tsy manaiky intsony ianao androany. Mila maiasa ataon'i Jesosy ianao. Mbola tsy miova ianao. Miasa tsisy masakana. Ianao mpanao lalana. Fatorana. Fafatazany. Ity androany ity. Isakizy. Isakikeny. Itsoro. Isanona sasavavy. Isangana. Sianasika. Alleluia. Tumetinao. Jesu. Faturana. Israelata kitsune. Isefamleve. Siana kitsune. Siana kulevenana. Siana kufaturana. Faturana. Siana kitsune tsika. Tsisy miala mintsety. Tsy dilan'ity atoandro ity. Tsy dilan'ity minitra ity. Tsy dilan'ity ora ity. Androany fanafana. Androany Yesu.
Andwani. Yaina fiaina na miamba teno. Hallelujah. Asandra pini penao. Vitenere simana kinsunya. Vitenere simana kinsunya. Averen masan simana kinsunya. Fishma papu salve. Averen masitako simana kinsunya. Avena simana kinsunya. Elena Jesus. Simanario. Vanesho. Restu fire. Tutto proposku. Tutto proposku. Vanesho go. Daino. Non fare pano. Non faccio la no. Neanche tagliare pano. Gesù. Avere risale. Avere risale. Ashamana. Viene fisi. E non c'è serio. Asa fischia mio casino. Pittona show. Prova a camminare a Gesù. Vieni a Kisret. Asa manach. Asa fischia mio casino. Rasnia sarano. Rush! Nessuna ne uno! Risciassatevi! Riscuoterò! Colpa urbana Dio! Intitto in alti! Nessuna ne uno! Asamanach! Aferemi show! Simanach insunia oi! Aferemi ureni satan! Aferemi ureni oretniu! Aferemi ureni tripovalu! Simanacha! Resto nella Jesus! Devo nella Jesus! Sare un lobotta! Sare una taina robona! Defnuno! Resto fai faro Jesus! Semi like! Noi chicken ten! Sotanava together on Jesus! Let's do fai faro! So! Non andate non fai faro! Rest to fire part. Okay, any shot. Come in, play. Not Jesus, say no. Get in. Mom. Rest to fire part. Rest to fire part. Return me now. And there's a food now to know. And a second, yes, and the wood. And a second, so to show. Genuine air now. Genuine pipe now. Hallelujah.